miara-mitsangana amin'ny fiangonana tompo. Ho aminareo izay mpandova n'Andriamanitra sy prailova amin'ny Kristiany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izany loha-hevitra izany no mpanjinitsika amin'izao alahady ny Pentekosta izao izay iarabanantsika rehetra koa tonga soa eto amin'ity toeran'ity, mpandova an'Andriamanitra sy prailova an Kristy. Fotoana izay andraisantsika ireo katekomena, mpanatona, mpiofana, andray ny fanasan'ny tompo ary fotoana lehibe ho an'ny fiangonana no mandray azy fitomiana-da sy ny fianakaviany ireo ray aman-dreny izay nanao izany fanekeny izany 20 taona tany ariana tany ankehitriny tanteraka izany dia atao ahoana ny tsy hisaotra an'Andriamanitra. Que la paix, la grâce et l'amour vous soient donnés à vous tous, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, en ce dimanche de Pentecôte où nous allons célébrer le Seigneur parce qu'il nous a envoyé son Esprit Saint pour habiter en nous de manière permanente et qui fait de nous ses enfants, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons la joie de recevoir ces 7 confirmants qui ont fait un long parcours, malgré le Covid, malgré les exigences qu'on leur a demandé, répondre aux questionnaires, venir de manière assidue aux catéchumènes. Ce n'était pas toujours évident, mais ils sont là. Et Dieu merci. Et on a fait aussi un entretien vraiment pour couronner ce parcours, et Dieu merci, ils ont tenu. Il y en aura encore d'autres qui vont venir, ce n'est pas le 7, mais il y en aura encore dans les mois à venir, rassurez-vous. Et nous pensons particulièrement aussi à eux, et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent aussi par le biais des YouTube. Yaraka mal makin salam volatra sika salam efatra mizato. Misaorany tompo ry fanahy, ry tompo Andriamanitra lehibe indrindra ianao, fa mira-piratana sy voninahitra no hitafianao. Indreny hamaroany ny asanao tompo, tamin'ny pahendrena no nanaovanao azy rehetra, enika ny zavaboarinao ny tany. Tompo, ho mandrakizay ny voninahitra ao, ary ao tenao hifaly amin'ny asa vitanao. Hihira ho an'ny tompo aho raha mbola velona koa, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Amen. Ry fanahy eo mety.
isika andriamanitra rainay tsara indrindro misaotra anao zany amin'izao andro ny pentecoste izao zay ahatsiarovanay tokoa fa tonga tetỳ-tany tamin'ny alalan'ny fanainao masina ianao ary nanangana anay ho zanaka ka mahatonga anay ho mpandovanao andriamanitra ary mpiray lova ny Kristy rahalanay sokinay misaotra izany satria tsy asan'ny tananay na vokatry ny herinay sy ny fahaizanay fa vokatry ny famindraponao tsy takatry ny sainay sokafy ary ny foamampananay ny vavanay mba hidera sy ankalaza izany asa lehibe nataonao tao amin'i Jesosy Kristy ary ampiarinao aminay tamin'ny alalan'ny fanainao masina ary atonga ny fiangonanao mijoro vavolombelonao misara izany fiadanana izany ho amin'ny olombelona rehetra. Oui, Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pentecôte, nous nous souvenons que tu es devenu notre frère en Jésus-Christ, mais que tu es aussi notre Père qui peut nous renouveler par ton esprit. Seigneur, ouvre notre bouche afin que nous puissions te louer et chanter tout ce que tu as fait dans nos vies. Et qu'en retour, nos paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles capables de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse et unique à tes yeux. Conduis nos cœurs dans une vraie louange et que ce temps de culte soit entièrement consacré à la proclamation de ta gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Peter Sikatunku. Inoitsika ny teny izay manambara ny sitrak'Andriamanitra. Nous allons écouter ensemble quel est le conseil de Dieu. Ny zanaka manome voninahitra ny rainy ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha ray aho hoy ny tompo, aiza izay voninahitra? Ary raha tompo aho, aiza izay hiaja? Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Un fils honore un père, son père. Un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus, dit le Seigneur. Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas assez? Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme, de toute femme, est de respecter Dieu en obéissant à sa volonté. Ndeha andiny teny ao anatrehan'ny tompo isika manoloana an'izany sitrapony izany amin'ny fahanginana. Je vous invite à un temps de silence. Tomba lohahevitra mpanjindraina io dia mampatsiahy anay fa natsangana ho zanaka izay mpandovanao Andriamanitra hampiray lovan'i Kristy. Nefa raha mandre izany teny izany izay, raha zanaka tokoa hoe izay manome voninahitra anao. Raha mpanompo izay manaja anao. Menatra sy mangahy ahy izay ary tsy hitanay izay olazaina manoloana an'izany sitraponao izany. Mifona aminao izay satria tsy nainty anao araka ny tokony hitiavana anao
tsy nay ny tia mihafa tahaka ny tiavanao anay tsy mahay mivavaka ho an'ireo izay mitsangako ho fahavalo tahaka n'izay namelanao ny elika izy ireo satria tsy fantan'izay ataony. Mifona aminao izay satria adinonay fa ny tena fahasambarana, ny hany fahasambarana dia ny tianao sy ny manompo anao koa mamindrafo aminay tompo. Meonay ilay fiadanana izay nampanantenanao tao amin'i Jesosy Kristy, fiadanana no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Dieu, notre Père, Dieu d'amour qui nous connaît et qui nous aime, d'un amour inconditionnel, nous reconnaissons devant toi avec douleur que nous ne te respectons pas comme tu es digne d'être respecté en tant que Père. Nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur, l'unique bonheur, est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nandawa Radio. Ianareo hoy ny tompo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo na ny zandrinareo na ny lalahinareo. Tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa an'izay mangataka aminy. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho atidiko ihany ny tompo. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos proches, à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui le demandent. Dieu s'occupera bien de ses enfants et le pardon des dieux est pour tous ceux qui se repentent et qui croient.
Alleluia dia raina ianao fanahy eo. Amen. Ho an'Andriamanitra. Perakisika dia tonga amin'ny fotoanan'ny sekoly alahady.
Tongami fotoana izay amakina ny soratra masintsika mandritra ny irahantsika ny hira voalahatra ny voalohany dia hitsangana etỳ amin'oloana leo confirmant leo mpanatona mpandray. Pendant que nous chantions le cantique 177, strophe 1, j'invite les confirmants à s'approcher devant le pupitre et nous procédons à la prière d'illumination ainsi qu'aux lectures des textes bibliques. Avant de procéder à la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous faire connaître ta volonté. Accorde-nous ton Saint-Esprit, que celui-ci puisse éveiller nos cœurs et nous éclairer, afin que par la prédication de ta parole, nous apprenons à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton Évangile. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous commençons la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Au nom de Jésus, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous là dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient là, Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs en prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Nous continuons la lecture dans Romains chapitre 8, du verset 8 à 17. Romains chapitre 8, du verset 8 à 17. Au nom de Jésus. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie en votre corps mortel
par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Nous terminons la lecture dans Jean chapitre 14, du verset 15 à 26. Jean chapitre 14, du verset 15 à 26. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement à vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Sangalana no novatika nira voilà. Ele te deu tudo nele, quando não ilaza,
teny izay mahasoa, teny izay mamelona, tsy sanatria teny itsara nanameloka fa teny hitondra fiainana. Koa izahay zanako tokoa araky ny hira izay nitesina teo dia andray izany teny izany mba tsy handalo aminay na tsisy zavatra anakatsakana na ampivily ny vavahady-tsainay tsy handray izany teny fiainana izany, mba hompieno mpankatoy izahay ary hisy vokany eo amin'ny fiainanay andavanandro, tsy ao am-piangonana ihany dia hafa indray ny fiainanay eo ivelan'ny tokotanym-piangonana, fa zanaka manoa, zanaka mpandova, prailova amin'ny Christy. Seigneur, fais taire en chacun de nous toute autre voix que la tienne, et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Seigneur, ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Afaka mipetraka isika. Asa raha tsaroantsika ny vaky teny mifanesy zay ny roa alahady ny amin'ilay teny amin'ny teny français izy dia hoe péricorèse. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est la péricorèse? Péricorésis. Interpénétration des personnes. Ça peut vous aider peut-être. Amin'ny teny malagasy dia hoe mifamponina Andriamanitra. Andriamanitra ray monina ao amin'Andriamanitra zanaka, monina ao amin'Andriamanitra fanamasina, Andriamanitra fanamasina monina ao amin'Andriamanitra zanaka, ohatran'izany hatrany. Interpénétration des personnes au circumcision, circum amin'ny teny latin, autour, et incession mitoetra ao anaty. Ny vaky teny ny fanesy na tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana Mea na tamin'ny alahady farany teo na ny anio dia mitory an'izany tamin'ny heriny tsy aivina dia hoe mba ho iray ihany izy rehetra, vavaky Jesosy zany ho an'ny mpianany, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao ao aminao. Zay le hoe mifamponina. Andriamanitra zanaka monina ao amin'Andriamanitra ray ohatran'izany hatrany, afin que tous soient un comme toi Père, tu es en moi et moi en toi. Dia mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay antsika izao ao aminy ary ianao ato amiko. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Voilà l'interpénétration des personnes. Non seulement les trois personnes de la Trinité s'interpénètrent, mais il nous invite aussi, il nous incorpore dans cette relation d'interpénétration entre les Trinités. Asa raha azy nareo. Ary zay no atao hoe vaovao mafaly. Averiko ihany ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Une très bonne nouvelle, mais ce n'est qu'un moyen pour que nous puissions tous entrer dans cette interpénétration des personnes jusqu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, nous sommes dans le cercle de relation de Dieu, dans l'alpha et l'oméga. Zay ny vaky teny tamin'ny hery. Fiangonana variana aza manao an'izao, manaova an'izao, variana amin'izao. Fa ny projet an'Andriamanitra, ny tetika asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, izy le Andriamanitra telo zay ray zay mifamponina, dia miapiditra tsika ao amin'izany. Famponenana izany. Lazaina hoe tafiditra ao amin'ilay antsoina hoe cercle de relation, ao amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra isika, dans le cercle de l'alpha et l'oméga.
Zany vaovao mafaly ry havana ary manoy an'izany nyvaky tenen'io arak'izay efa nivakiana tamintsika teo. Ny olona izay ampidirin'Andriamanitra amin'izany fifandraisana izany, izy monina ao amin'Andriamanitra, Andriamanitra monina ao aminy, dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Hitantsika tamin'ny vaky teny tamin'ny heriny zany, Isaia rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia fantatsika ny vokan'izany teo amin'ny fiainany. Stefana rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ilay nitoraham-bato, dia hitantsika ny vokan'izany fa vitany namela heloka reo izay nitora-bato aminy. Zavatra tsy hain'ny olona zany mamela heloka zany raha tsy miditra ao amin'ilay fifandraisana avy amin'Andriamanitra. Tsy hain'ny olona zany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra zany, fa hafa ny fieritreretana hoe manome voninahitra Andriamanitra dia nanao asa mahagaga, nanao zava-dehibe, namoaka demonia. Tsy ratsy akory zany, fa Jesosy niteny hoe maro ny hiteny amiko hoe nanao asa mahagaga tamin'ny anaranay. Plus de vues, plus de j'aime, plus de likes, plus de followers. Fa tsy fantatra akory. Fa ny fantatra Andriamanitra dia ireo izay miditra ao amin'ny cercle de relation. Ary ny fanontaniana dia hoe ahoana ary ny mahatonga an'izany? Voalohany aloha dia hoe zavy ao anatin'izany. Fa na ianao ao anatiny, na ianao ao ivelany. Na isika ao anatiny, na ianao ao ivelany. Voalaza tamin'ny vaky teny tamin'ny farany ihany dia hoe toy izao ny tenenany hoe zay any ivelany. Fa any ivelany, hoy ny Apokalipsy 2:20-7. Isika zany ampidiriny ao amin'io le cercle de relation io, péricorésis na péricorèse amin'ny teny frantsay, na interpénétration des personnes. Zany vaovao mahafaly Andriamanitra ao aminao, ao amintsika, ary isika ao amin'Andriamanitra. Fiangonana moa dia nandray an'i Jesosy dia dedadedaka ery tamin'izao ny datina anniversaire, fa Andriamanitra koa ao amintsika, isika ao aminy. Dia izao ny filazan'ny Apokalipsy 2:20 ho an'ireo izay tsy ao anatin'izany dia hoe any ivelany. Manahirana ana foana ny hamaky an'ity satria ohatra ny sadaikatra nefa zany ny tenin'Andriamanitra hoe any ivelany ny alika sy ny mpanao ratsy, mpanao ody, mpijangajanga ary ny mpandainga sy tilainga. Any ivelany zany, ka amin'io dia zao na ianao ao anatiny na ianao ao ivelany. Ka ny fanontaniana mipetraka dia voalohany hoe ao anatiny ve isika? Est-ce que nous faisons partie de ce cercle? Et deuxième question, comment ça se passe? Ahoana ny mahatanteraka an'izany? Satria itenenao izy Andriamanitra, ny mino aloha hoe Andriamanitra ray monina ao amin'Andriamanitra zanaka, Andriamanitra zanaka monina ao amin'Andriamanitra fanamasina, dia ohatran'izany foana. Azo inona ihany ianarana amin'ny catéchumène, amin'ny confirmation, amin'ny catéchisme. Fa ny mieritreritra indray hoe io Andriamanitra telo izay iray indray monina ao amiko, tahaka ny onenan'izy telo, dia izaho koa amponenany ao aminy. Ahoana no mahatanterahana zany? Nefa izay ny vaovao mafaly. Tout ce que nous racontons dans l'Église, ce sont des moyens pour arriver à cette finalité. Dia indraindray varianao amin'ny zay manao an'izao, zay mahavita an'izao, zao, ce ne sont que des moyens. Fa la finalité dia isika miombona ao amin'io. Dia ahoana no hatanterahana izany? Ary zay mahatonga hoe sarotiny resahana amin'ny catéchumène hoe ny olona manolo tena izany dia olona hiditra ao amin'izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ny vaky teny an'io dia manazava izany. Ny Jaona 4:20 teo. Ny tsara ho fantatra mantsy amin'ny théologie chrétienne, dans la théologie chrétienne, je le dis directement en français, il y a ce qu'on appelle l'économie du salut. Il y a Dieu le Père qui a planifié ce salut avant même la fondation du monde. Il a déjà une pensée pour vous et moi. Et Jésus est venu pour accomplir ce salut dans sa vie, sur la croix, par sa résurrection et le fait qu'il est assis devant Dieu en ce moment même. Mais il y a le Saint-Esprit qui nous applique ces vérités, ces promesses. Et sans le Saint-Esprit, ça reste des vérités théoriques,
maty Andriamanitra, mamonjy Andriamanitra, tsara Andriamanitra, mpanao ny tsara Andriamanitra. Fa ahoana no atonga antsika ino izany hoe tena ato amin'ny fiainako a je valide. Raison pour laquelle on prend les confirmants. Ils vont valider, oui, Seigneur, j'accepte d'être accepté par toi. Manaiky no ampidirinao amin'izany cercle zany. Dia asan'ny fanahy masina irery zany. Tsy asan'Andriamanitra ray na dia Andriamanitra ry izy, tsy asan'i Jesosy. Samy manana andraikindreo, zay le hoe interpénétration des personnes. Fa asan'ny fanahy masina no mahatonga izany ho tanteraka ato amiko. C'est l'œuvre du Saint-Esprit pour que ces vérités soient effectives dans la vie de chaque croyant ou de chaque croyante. Mivaky teny ary anio dia izao 240 Jesosy no miteny, izaho angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa ho eo aminareo mandrakizay. Le fananatra hafa zany dia fanahy masina. Ho eo aminareo mandrakizay, tsy hoe eo aminareo izy androany dia rapitso izy miala, na rapitso izy mandeha tahaka ny clignotant hoe mirehitra dia maty. Fa eo amintsika mandrakizay, le Saint-Esprit est donné de manière permanente et il reste pour toujours dans la vie de chaque croyant ou chaque croyante. Ny fanahy ny fahamarinana zay tsy hainy zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany. Zay hoe tsy miditra amin'izay cercle zay le olona dia tsy fantany zany fanahy ny fahamarinana zany. Miteraka azy hitorabato tahaka ny nataony ry tamin'ny Stefana vaky teny tamin'ny herintaona, olona mare tenin'Andriamanitra ao amin'ny Sinédriona. Fa ny zavatra mamay azy dia ny mitifitra zay mihetsika. Fa ny olona manana ny fanahy masina io no tafiditra amin'izany satria mitoetra ao aminareo izy. Ho ao aminareo mandrakizay izy ary mitoetra eo aminareo. Zay ny antony-diavana ankalazantsika an'Andriamanitra noho ny amin'izao andro Pentekosta zao, satria raha tsy tonga amin'ny fanahy masina dia tsy miatra ao amin'ny fiainantsika izany fahamarinana izany hoe tafiditra ao amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra isika. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais nous le connaissons parce qu'il demeure auprès de nous et qu'il sera en nous tous, le fait qu'on est chrétien. Zay no vaky teny dia ho fantatrareo Jesosy raha toizana ny 2:20 ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo dia ato amiko ary izaho ao aminareo. Miverina foana zay ary zay ny ivony atao hoe filazantsara dia zay fonenan'Andriamanitra ao amin'ny mpianatra ao amin'ny mpino ary ny fonenan'ny mpino ao amin'Andriamanitra mandrakizay. Zay no atao hoe paradisa. Ka naiza toerana misy ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia izay ny paradis. Là où nous sommes, ce sera le paradis du fait qu'on est incorporé dans ce cercle de Dieu. Jodasy anankiray amin'ireo mpianatra tsy Iskariota akory dia nanontany hoe ahoana no ahatanterahany zany tamin'ny vaky teny teo. Ahoana no ahatanterahany zany? Hitanao fa Jodasy na dia mpianatra nandritry ny 3 taona ara dia tsy nahatakatra an'izany. Tsy hoe tsika efa ela be nanompan'Andriamanitra, zara taty aoriana kova nahafantatra an'izany. Ay moa zany no tena tanjon'Andriamanitra hoe ampidiriny ao amin'izany fifandraisana zany tsika. Fa tsy le hoe makao am-piangonana, manao akanjo fotsy, manao an'izao, tsisy maratsy an'ireny. Fa endrika ivelan'ny fotsiny ireny. Fa ny fahasoavana ho asy ianao dia ny ampatsahivana zany hoe te hiditra amin'izany relation intime avec Dieu zany veny. Tsy vitany hoe resaka fotsiny nefa tsotra ny fanahy masina no manao azy. Ka ny vokatra zany voalohany indrindra zay mitondra amin'ny lohahevitra anio dia hoe lasa mpandova an'Andriamanitra le olona satria piray ary sady piray lova amin'ny Kristy, satria ny rivotra foan'Andriamanitra ny rivotra foany. Ny zavatra ananan'Andriamanitra no zavatra ananany. Taditsika zany tamin'le tantaran'le zanaka adala roalahy, adala voalohany, zanaka adala voalohany, tsy adala ntsony fa sitrany izy, nody, fa le adala faharoa tao an-trano izy, dia izy ao an-trano ohatra tsika hoe ao am-piangonana ihany, fa on est à côté, on est out, ivelany, physiquement on est dedans, mais réellement on est dehors. Dia le zanaka adala tena zanaka adala faharoa dia hoe
mitezitra izy ny alina izy rehefa miverina ny zokiny dia hoy le rainy hoe zay anany ahy zay anao ne ahy ary zay ahy dia anao zay le izy mandova lasa satria ny zavatra ananan'Andriamanitra ka raha Andriamanitra tompon'izao rehetra zao zay rehetra ho aniny dia lasa mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy zany olona zany ary ny fanamasina irery ihany no afaka manatanteraka izany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Romanina 9 izay nivakiana teo 17 dia izao hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Zany hoe vous êtes dans le Saint-Esprit. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, si le Saint-Esprit demeure en vous. Vous voyez, l'idée de interpénétration est toujours là. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, ary raha tsy misy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy ivelany. Tsika mety hoe manao ny batisatra amin'ny voalohany, mpandray fanasan'ny tompo, diakona, sekolelady, rehetrarehetra, bravo. Fa rehefa tsy manana ny fanahin'i Kristy isika any ivelany, tsy azy izy. Zay mahazava-dehibe an'izao hoe andro Pentekoste izao dia ny ahafahantsika manamafy indray hoe ao amintsika le fanahin'i Kristy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ianareo, tsy maintsy handalo fahafatesana ny kristianina ary tsy maintsy mety ho faty ny hava malalany. Fa ny fanantenana dia izao hoe ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy no hanangana azy na hanangana ny havany izay maty, vaovao mafaly zany. Izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray fanahiny fanandevozana ho amin'ny tahotra intsony. Ny kristianina fa nandray fanahiny fananganananaka dia ahafahantsika miantso hoe Aba ray eo. Izy fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra. Isika mitoriana an'izany hoe marina ve zany? Mety hiseho amin'ny fiainako ve zany? Dia mbola asan'ny fanamasina koa no miaraka milaza ny fanahintsika hoe tena zanak'Andriamanitra tsika, satria ny asan'ny Satana dia manozongozona foana hoe ianao io tsy izy ianao, sao ve ianao mba kristianina, sao ve ianao ataonao. Fa le fanamasina tsy vitany hoe mampiatra n'izany eo amin'ny fiainantsika, fa miara-milaza amin'ny fanahintsika, manao duo zany ny fanamasina sy ny fanahintsika milaza hoe oui, tu es enfant de Dieu et tu l'es pour toujours. Voilà la bonne nouvelle. C'est confirmant. Zanak'Andriamanitra natsangana, zay le hoe esprit d'adoption, natsangany dia lasa miditra amin'le cercle de la Trinité. Waouh! Voilà la bonne nouvelle. C'est pas de faire ceci ou de ne pas faire cela. Comme il y a un légiste qui est venu voir Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il pensait que c'est une question de faire ou de ne pas faire la vie éternelle. C'est une question de relation. Ary Jesosy ny tena zany hoe zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra, ary ny teniny raha zay ny eo dia hoe relation intime entre conjoints. Zay ry havana ny vaovao mafaly. Ka vokatra zany Andriamanitra mifamponina ary isika ampidiriny ao amin'izany fifamponenany zany. Monina ao amintsika izy ary isika ho aminy. Vokatry ny asan'ny fanamasina dia izao voalaza teo, ampisehoany ny voninahitsika. Hitantsika tamin'ny heriny fa ny olona ampisehoany ny voninahiny zany dia mahatsapa ny tenany fa tsy tanteraka tahaka ny Isaia. Lozako fampanota malotomolotra, ary fantany koa fa ny manodidina azy koa tsy tanteraka ka tsy takiny hanao zavatra izy ary tsy mahavita azy. Monina ao amin'ny firenena manotomolotra, ary koa olona resy lahatra tahaka ny Stefana, manoloana ny fanenjena, manoloana ny fahavalo dia mivavaka hoe aoka tsy atao elona nizy zao. Tanteraka amin'izany olona zany koa rehefa tafiditra amin'io cercle io izy, ny atao hoe firaisana marina. Jereo ne le vaky teny vavaky Jesosy teo dia hoe mba ho ray ihany izy tahaka ny maray antsika. Vaky teny faharoa amin'ny asan'ny apôstôly 2
toko faharoa izay nivakiana teo, andininy fahafito, gaga ny olona. Gaga sady talanjona izy ka miteny hoe ahoana no atanterahany zao, misy olona hafa fiaviana, différentes nationalités, Parthiane, Médiane, Élamite, Mésopotamie, Judie, Cappadocie, tsy tany saina intsony Égyptiane, Libyane, Kyréniane, Rome, Jios, Crétane, Arabe, olona mifandravy fa lasa ray. Inany antony? Satria tafiditra ao amin'ilay cercle de relation an'Andriamanitra izy. Eo ne ny vokany. Tsika hoe manaovan'izao mba iray ihany dia terena iray le olona. Izy ary tsy ao amin'Andriamanitra. Tsy vitan'ny olona zany raha tsy ao amin'Andriamanitra izy. Ary manarak'izay dia hoe tsy vitany hoe maseho an'Andriamanitra voninahiny, tanteraka ao aminy firaisa, fa mpandovan'Andriamanitra izy, sady mpiray lovan'i Kristy. Tonga zanaka natsangana, fa tsy nandray fanahy mpandevozana ao amin'ny tahotra, fa nandray fanahy ny fananganana nanaka, izay azahoantsika miantso hoe Aba raha eo. Ary tsy vitan'izany ihany fa zao, tsy amelanareo kamboty intsony a. Dada sy neny ho avy ny fotoana dia andao antsika izy, dadabe, nenibe, zoky. Fa Jesosy niteny hoe tsy amelanareo kamboty a, satria ao amiko nareo. Ny mpandova ny atao hoe kamboty ry havana dia ireo izay olona maty-ray ireny. Fa amin'Andriamanitra ny kamboty a dia velon-dray, velona le Andriamanitra ray miaraka aminy eo. Kamboty velon-dray, zany tena hoe kamboty velon-dray, eo izy, tsy amelan'izany ho kamboty izy, satria Andriamanitra velona. Zay ny teniny hoe mandova fahavelomana, velona aho dia ho velona ianareo, dia tsy kamboty intsony izy. Na mety tsy eo ntsony aza dada sy neny, zoky a, na neny tosy dada to, na bebe sy dadabe. Satria ny teniny dia hoe velona aho dia ho velona koa ianareo. Ny amarana anazy dia zao ny teny ilazaina amin'ilay hoe velona aho dia velona ianareo, ary zay ny fampitsofantsika rano amin'izao alahadin'ny Pentecoste zao. Dia ny teny ampiasainy eto tamin'ny mpazapa-bibla, étude biblika tamin'ny Zoma, dia no resahana kely hoe ao amin'ny soratra masina dia misy karazana telo ny antsoina hoe aina. Il y a 3 formes de vie. Et en grec, c'est bios, nanome an'ilay teny hoe biologie, biologie médicale. Rehefa mararitsika dia tsabon'ny mpitsabo dia jerena ny biologie hoe manahoana ny globule rouge, ny sela mena sy ny sela fotsy, globule blanc. Faharoa dia misy ny atao hoe psyché, nanome hoe psychologie. Io a dia tsy azo nizaniza alaina io a. Andriamanitra ihany aza matahotra zay mahay mamono ny tena, fa tsy mahay mamono ny fanahy psyché ny tenenina amin'izany. Fa Andriamanitra mahay mamono an'io, fa ny fahatelo le tena zava-dehibe zay ho zarainy amintsika dia le ataona hoe Zoé. Tsy mahagaga Renaud raha nanao Zoé, fa ny tianao tenenina dia zao io Zoé io, le fiainan'Andriamanitra, le ain'Andriamanitra zay omeny ny mpino, tsy manam-pahatamperana, tsy manana fahafatesana, omeny maimai-poana amin'i Jesosy Kristy. Raha ny teny izy dia hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia tsy bios ny resahany, tsy psyché ny tenenina, fa Zoé, fiainan'Andriamanitra mihitsy nomeny ianao, satria miditra ao amin'ilay cercle de relation ianao. Zay nitodiana amin'reto catéchumènes. Chers catéchumènes, bravo, bienvenue, parce que vous avez trouvé le jackpot de Dieu. C'est la totale. Vous êtes entrés, incorporés dans le cercle de relation de Dieu. C'est le plus important. Les autres vont s'ajouter après. Et c'est sûr. Jésus, l'apôtre Paul dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il ne donnera pas non plus tout dont nous avons besoin. Bravo pour ce parcours long, difficile, mais vous avez tenu. Grâce à vos parents,
J'espère que vous avez dit merci à vos parents parce que si vous êtes tels que vous êtes, c'est grâce en partie aux parents. Et ne vous inquiétez pas, parents, ici, l'Église, le pasteur en son sein, il aide les jeunes de l'Église à honorer les parents. Ce n'est pas dans cette Église que les parents soient déshonorés dans le sens donner du poids. Et bravo, chers confirmants. Et toutes nos bénédictions, toutes nos prières vous supportent. Et merci aussi à tous les comités qui ont collaboré. Si vous êtes tels que vous êtes, c'est que les comités collaborateurs du pasteur ont tout fait pour que vous puissiez dire librement devant Dieu, j'accepte d'être accepté par toi, Seigneur. Me voici. Et bon courage, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin, mais ce n'est qu'une étape. Donc la porte de l'Église est là, vous êtes appelés à servir. Et n'oubliez jamais le thème de ce jour, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, pour toujours, parce qu'il vous a abandonné et que vous êtes incorporés dans ce cercle de relations intimes en Dieu. Personne ne peut vous enlever de la main de Dieu. Amen.
voalohana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Noho izany dia isika hiaraka hanambara ny finoantsika izay raisina amin'ny kristianina maneran-tany eo am-pitsanganana no isika mino an'Andriamanitra iray tsy toy mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanitana antsika. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanakalahy tokan'Andriamanitra nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahahina izao rehetra izao. No ny amintsika olombelo sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivintsika. Dia tonga olona izy nombonina teo amin'ny arifijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pilato izy. Nijaly izy ka nalery, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanany ray. Avy any lehiviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary ho mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany, isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika mino ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganan'ny tena ny maty ary ny fiainana mandrak'izay. Amen. Ny katekomenina dia hijoro eo an-toerana ny tsika rehetra koa hanao ny hira 430 firana fanampy ny andiny voalohany dia rehefa vita izay dia mipetraka ny fiangonana fa ireo katekomenina kosa manao hijoro. Maria
Iavana, italina vantingunana no uri mabetezao, arkiu, mandray izao fahasoavana lehibe izao dia ny fitombony olombelontsena ao amin'ny tompo misy fito mianadahy mandolo tena amaly zany antso ny tompo izany. Fahavombelon'ny fanekena izay natao tamin'ny batisa taona maro lasa isika miovina fahatsiarovana ary izy ireo dia amaly zany antso zany amin'ny alalan'ny tenany manokana zay ny ahafahany fivonatsika amresina amin'izany tsika satria manafy ny fanekena izay natao ny ray aman-dreny tamin'ny batisa ireo zanakitsika ireo. Ary aokary isika ray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'izy ireo amin'ny andraisana azy mba ho isan'ny tenany Kristy miara-mandray amintsika ny fanasana masina dia ny fanasana tompo. Ny fanampanarina nampianarina ny fompoana kristiana araka ny soratra masina izy ireo ary laza ao ambenimbeny ary manatanteraka ny fanekena natao tamin'ny batisa. Chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous accueillons aujourd'hui dans la foi ces confirmants que Dieu rajoute chaque jour au membre de son Église. Nous sommes témoins de l'engagement de ces confirmants à répondre à l'appel et à la manifestation de l'amour de Dieu. C'est aussi une occasion pour nous tous, ici présents, de nous rappeler de nous et de renouveler en nous l'engagement de venir et de le servir. Engagement que nous avons pris devant notre Seigneur et devant l'Église. Que nous soyons donc unis à ces confirmants dans nos cœurs et dans nos prières en ce jour où ils vont pour la première fois se joindre à nous dans la Sainte Seine. Ok, va Rainayo sotanao amin'ny fonaimantoy zay satria sika tao ny nanome toky anay fa niteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary anjereta lavitra na iza atsony ny tompo atsony ny fitiavanao anatinanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky ny fanambaranao zay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zay ka nangataka ny rotsany fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay tao anatin'ny fanemena tao anatin'ny mety ho fahakyvy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady maro sy Jesosy Kristy dia efa nirahanao. Ankehitriny raha mandeha miantsonao izy ireo ka afaka mifidy ankalala ny lalana izy io izy tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana. Fa eno hoe mivavaka rehetra miakatra anao to ho azy ireo raisiko izahay ho amin'ny firaisana masina anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no angatahana izany. Amen. Enoantsika ny soratra masina izay manorona izao fandraisana ny mpanatona izao. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie ne la perd pas, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, chiquée au sens chiquée, oui, ou si elle se détruit elle-même, à quoi cela sert-il? Si quelqu'un a honte devant moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et de ses anges. Sawa dia mengatakan lalu katikumen confirmant bah non fanekena yo na JLP vous invite à
même faire un rang devant, un seul rang devant, et vous professez publiquement votre foi. Et j'invite l'Église à se lever. À l'annonce de votre nom, j'invite à vous approcher. Et si les parents qui souhaitent venir devant, manifester que votre enfant a vraiment grandi spirituellement et prenne en main leur vie spirituelle, vous pouvez aussi venir nous accompagner par rapport à ça, si vous le souhaitez. C'est un grand moment pour les parents d'avoir de partager ce moment unique dans la vie des enfants. Numitzalari ni unsutatei. Dans Job, chapitre 19, verset 5, au nom de Jésus. Pour ma part, je sais que celui qui m'a racheté est vivant. Et Ésaïe, chapitre 43, verset 1, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé à ton nom, tu m'appartiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons et nous t'accueillons comme membre du corps du Christ que l'Église. Et nous t'invitons à venir partager avec nous la Sainte Seine. Que le Seigneur soit avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Félicitations les parents. Quelque chose à partager? Alors le verset que j'ai choisi, il se trouve dans Romains chapitre 8, qui est d'ailleurs le chapitre et le livre sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui pour la prédication. Et du coup, après avoir, en acceptant Dieu, en acceptant d'être accepté par Dieu, en acceptant Jésus-Christ dans sa vie, et en étant conduit par le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont avec lui. Du coup, j'ai voulu mon verset qui se trouve à la fin
dans Romains chapitre 8, versets 30 et 38. Au nom de Jésus. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rabarson te dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons et t'accueillons comme membre du corps du Christ qui est l'Église. Désormais, rien ne te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sois confiant. Amen. Quelle joie pour un parent. Rabbi Manatsu Andrea. Le verset que j'ai choisi se trouve dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, que je lis au nom de Jésus. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Amen. Amen. Rabbi Manatsu Andrea, nous te bénissons et t'accueillons dans le corps comme membre du corps du Christ qui est l'Église. Le Seigneur soit avec toi, sois toujours fidèle. Et comme ça a été dit toujours dans les parcours catéchumènes, aussi loin soit-il, nous sommes dans la révolte contre Dieu. La porte de la repentance est toujours grande ouverte pour nous tous. Amen. Bravo. Raconte na tout le jalian sous sa piti. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui se trouve dans Psaume, chapitre 27, verset 4. Au nom de Jésus, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour l'admirer son temple. Rakutnanar Liantsu, nous te bénissons et t'accueillons comme membre du corps de Christ qui est l'Église. Le Seigneur a promis en Jésus-Christ, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et souviens-toi qu'avec Dieu, il y a le chronos et le kairos. Et pense à tous ces genres de temps. Profitez de chaque jour de ta vie avec Dieu. Uniquement avec Dieu, tu ne seras jamais seul. Il a abandonné son Fils unique sur la croix afin que tu ne sois plus jamais abandonné. Amen. Sotantati land, Rakutnanar, tous ces nandray anjara tamin'ny fampifananareo zanakitsika ireo. Bravo, merci. Ramanatsu Adrien Touvouer. Donc le verset que j'ai choisi aujourd'hui
se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, au contraire. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse et qu'il ne parvienne à la repentance. Ramanatsu Adrien, nous te bénissons et t'accueillons comme membre du corps du Christ qu'est l'Église. Que le Seigneur soit avec toi. Il va te rendre fort et inébranlable. Va avec la force que le Seigneur te donne. Amen. Félicitations aux parents. Maïrez. Ranovna Mamnirina. Permettez-moi de partager ce court témoignage. Ce parcours, je l'ai initié avec curiosité. Aujourd'hui, je le poursuis avec beaucoup de sérénité. Le Seigneur, par sa lumière, sa bienveillance, m'a aidé à mettre du sens dans les moments de joie comme dans les peines, tout au long de la vie quotidienne. À mon tour, avec humilité, à ma façon, j'espère pouvoir partager et transmettre un peu de son message et de son amour. Ranovna Mamnirin, nous te bénissons et t'accueillons comme membre du corps du Christ que l'Église. Le Seigneur te dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je serai pour toi comme un père qui a un cœur d'une maman. Que le Seigneur soit avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Félicitations, petite Sylvia. Rantateli Louve Marielle Rennes. J'ai choisi aujourd'hui comme verset qui se trouve dans le Psaume, chapitre 37, du verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Tanteli Louve, nous te bénissons et t'accueillons comme membre du Christ que l'Église. Tu es, comme ton nom indique, Louva, Pandouva, Frère Louva Christi, héritier de Dieu et co-héritier du Christ, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, célébrée en ce jour de Pentecôte. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Désolé pour la surprise, chers parents, parce que si je vous ai averti avant, peut-être vous aurez hésité. Mais bravo, Dieu merci, parce que vous avez fait le nécessaire. Vos enfants ont grandi spirituellement. Il y a de plus important que ça dans la vie des parents. Que le Seigneur vous soit. Mumba Nariontum Maireza, Indinda Amsavataret. Et Nanarioni. Seatra di Tanura Facampete Canfiguna.
Je me tiens aujourd'hui devant vous au nom de tous ces présents ici pour tout d'abord en premier lieu remercier notre Seigneur, car sans lui tout ça ne serait pas possible. On n'aurait pas pu aujourd'hui proclamer devant vous votre confirmation. On tenait à remercier le pasteur qui nous a accompagnés pendant tous ces moments, pendant ces années de catéchumène, qui continuera de nous accompagner aussi. Remercier les monitrices, toutes les monitrices présentes dans la salle qui ont pu nous accompagner pendant toutes nos années au séculaire. Merci encore pour tout, car si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Donc merci. Merci aussi aux parents, comme on l'a dit, merci. Car sans vous, on ne serait pas là. Donc merci encore beaucoup. Et on souhaitait aussi remercier toutes les personnes de l'Église, toutes les personnes qui nous ont soutenus, toutes les personnes qui sont là pour nous chaque jour, pour nous épauler, pour nous accompagner dans notre vie. Nous avons prévu un petit cadeau pour l'Église, pour nous remercier de tout ça. Et, malheureusement, pour le moment, on n'a pas pu l'avoir avec nous. Donc, il va falloir en attendre. Et en tout cas, on voulait vous remercier à toutes les personnes qui sont ici, tout seul sur la cour. Iroso avy hatrany amin'ny fandraisana fanasan-tompo isika, ny raiky amin'ny valopolo amin'ny zato andiny voalohany nataontsika eo am-pitsanganana. Je vous invite à vous lever. Riavana mivelatra manoloanantsika ny fanasana masina izay manambara amin'ny fomba hita maso rehefa soavana tsy hita maso. Ny fandray fanasany tompo rehetra dia antsoina iray latabatra satria ny tompo no manasa antsika ary fifaliana koa atsika no iray latabatra amin'ireo mpandray vaovao eto amin'ny fiangonantsika. Ho aminareo anie ny fiadanan'ny tompo aoka isika hatreto aloha izara fiadanana amin'ny langage des signes ihany aloha satria mbola ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana tsika. Ho aminao anie ny tompo izao no ataontsika amin'ny ankavia sy ny ankavanana. Que la paix soit vous. Asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka hodiraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa
tompo masina andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra fifalianay ny mitsoka anao ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana sy ho amin'ny fiainana tonga lafatra ianao izay manafaka anay tamin'ny fanandevozana mba hahafahanay manompo anao amin'ny kahalalahana sy amin'ny mpifaliana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no hivetesanay ny hira ny lanitra izay tsara tokoa sy mahafinaritra. Vavaka isika hangataka ny fanahy masina. Rainay ny an-danitro mba hampimbay ny fanahinao masina ka hiasa aminay mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay. Eto fandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny alalany sy miaraka amin'ny arehoaniny dia ho anao Andriamanitra ray tsy toa amin'ny firaisana ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ny mandrakizay. Amen. Mandritry ny hira voalahatra dia izara ny tena sy ny rano Kristy ireo diavina dia izay vavy mandray zany dia mipetraka nareo dia amin'ny fotoana voatondro no iarahantsika mandray sy mihinana. Les diables vont distribuer deux espèces et au moment voulu, nous allons tous communier ensemble.
que tout le monde est bien servi. Raizany dia araka hitsangana sika iombona fanasana amin'ny tompo. Raha mbola teo am-pisakafoanana Jesosy sy ny mpiarany dia nandray ny mofo izy, fa rehefa nisaotra dia nivakiny natolo ny mpiarany ary hoy izy fa ity no tenako izay omena anareo famelan-kely. Amen. Araha nandray ny kapoaka izy, fa rehefa nisaotra dia nateo mpianany ka misy toa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako. Ilay raha norenan'Andriamanitra famititiavanany izay alatsa ho an'ny maro no famelan-kely. Izao no ataovy ny fahatsiarovana. Nao hina, nao misy. Amen. Ho antsika ray latabatra tamin'ny tompo dia izao no teny ho fampahirezana. Noho nandray amin'ny Kristy Jesosy ny tompo dia manaova fitondran-tena toy ny olona tafaray aminy. Aoka azo vahatra sy orona amin'ny Kristy, aoka hiamafy hatrano ny fotonareo ary izay fanampianarana nareo. Amen. Ny raha voalahatra no anatazana ny kapoaka sy hita amin'ny afady. Manolotra rakisaorana dia ataontsika mandritra ny fanatazana rakitra fandraisana ny hira faharoapolo dia ajanona rehefa tamintsika cantique 20 si on peut projeter dans les archives.
nataon'Andriamanitra satria mbola afaka nray natatatany zao dia tonga amin'ny raharahan'Andriamanitra izay nampanaoviny antsika fiakorana isika zanany isika katana nanjara anao izany. Dia mbola faly miaravantsika rehetra indray miavana tratra izao andro pentekosta roa amby roapolo sy roa arivo izao izay ankalazana ny filatsaran'ny fanahy masina amintsika. Miarahaba manokana ihany koa ireto zanaka izay vao niraisina ny orinsan'ny mpandray ny fanasan'ny tombo androany. Dia faly miaravantsika rehetra ihany koa izay vahiny na ihany koa ireo sambany vao tonga eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao. Dia ilay fanahy masina mety atao-tsika sy tarikatsika ary iredareda eo amin'ny fiainantsika hatrany. Misaotra ihany koa ny mitandrina Janora Andrianandrasana tarikatsika tamin'ny fampivavahana androany ary mitondra ny afan'Andriamanitra ho antsika. Misaotra rehetra indray anjara tamin'ny fanapotosana izao fotoana izao. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika manaraka indray. Ny fafitony volana jona dia izy ny fividian'ny komity amin'ny alalan'ny Zoom. Paraika amby roapolo ny volana jona formation permanente izay hotanterahana Lyon ary isy ihany koa ny fandalovana tournéan'ny bureau STK régional ka ho avy andalo eto amintsika izy amin'ny andro amandy eo taminantsika aoka samy folo mavaka izany fotoana rehetra izany. Ny faharoa ny folo ny volana jona dia alahady ny trano ary ao anatin'izany no ahitana ny sakafo, concert sy premier. Ny filoha velozaonakazy dia ny firenena ao amin'ny filazana raha izao. Aorianany amin'ny oro ny folo volana jona io ihany koa dia misy ny AG STK. À tous les STK, comme annoncé, nous nous retrouvons le week-end prochain, samedi 11 juin à 15h30 dans la salle 4D pour la tournée du bureau régional STK. Dimanche 12 juin à 9h pour notre AGSTK afin d'élire le nouveau bureau. Nous comptons sur la présence de chacun. Merci de nous porter en prière au nom du bureau STK. Ni Alad, facile de nous la Zunakuzadia, Alad, ni Sekuli Alad. Cuisons miracle des Egualaya, parmi Pabongo Kulaname, Bongo Kusuaribu, ni Rakchadia, 432,90 €, et Zakacham, 280,40 €, ni Boalon Kachasaya, dia 485 €. L'équipe finance de Funachania Anjaili, il y a voulu Bukacha, la famille de Nazaï, à Tutsika et Tiaobi. Nisi, pochette Kelia, Isaï, nous avons un petit peu de Zertilana, vitamine, lama, isu, Izan, Yanatawa, Natura Fukacha, Ami, Rakta Mandina, Ali Matena Mufa, Natao Izania, Zertisika, Capitonatini, Église Verte. Izay miaro sy mijojony tontolo iainana ka mba hialana amin'ilay taratasy izay ariana isaky mandeha dia ireny izay apochety izay zarena tamintsika ireny no ampiasaina ary ireny foana no ampiasaina isaky ny amin'ny fotoana ilana azy. Mba ho fitsinjofana ireo marefo ara-pahasalamana marina fa mafana ny andro fa entrana sika arak'izay azo atao isika irena mba ampiasa ihany ny masika. Izany koa ny fanasana tanana eny idirana. Dia mitohan-trano ny fampitana ny fitaovam-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube. Ny fianarana soratra masina na fahazava-bibla dia isaky ny zoma hariva amin'ny valora ka hatramy sivy sy sasany. Ny sekoly alahady sy ny katedrana dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny sivy eo fialana. Ny fitaovam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny valora sasany hatramy folora ary misy asa sy fampaherezana amin'izany izay anasanantsika rehetra
rehetra mba hifaharetarana amin'izany dia isaky ny asabotsy manomboka ny valoraka hatramin'ny efapolo arivo. Ny groupe ACC moa dia manjara miasa mandritra ny volana jona. Ny fanakivana ny trano fiangonana kosa amin'ny herinandro amin'ny sabotsy zany dia isika fiangonana no entanina mba hanatanteraka izany. Filazana manjoro. Sitraky ny tompo no miantsono ny zanaka maminay rapoto William Inzo, hoy rapoto Andrianaivo tsy hoarana sy Ramonzo Nadia Lalaina, rapoto Mila Anael, Miraideny, Mirendeny. Ny fanasitriana ny razana dia vakoda tamin'ny zoma telozona tany an-tanindrazana. Izy moa dia zanaky ny FPMA ex Marseille, Coop isika hitondra bavaka ny zanakaviny. Vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny Amafi. Noho ny fitiavana sy ny fitahin'Andriamanitra dia vita sady kolontsaoman-tsara ny feonam-be fahaenina ambin'ny folo ary koa nankalazana ny faha-telopolo taona ny AMF. Isorona manokana amin'ny tomponahary ny tatana sy manome hery sy fahasalamana ary fiarovana ka nahavitra an'izany asa goavana izany. Omena azy ane midery sy mihaja mahafinaritra izay hatramin'ny indrindra ka ho nandrak'izay. Tsy ihany koa tsy hisaotra tsy diavahoaka an'Andriamanitra mpiara-manompo tsy ankanavaka izay nanoana tamin'ny lafiny rehetra, tamin'ny vavaka, tamin'ny fanotronana, ny fampahelezana ary ny fanampiana maro tsy voatanisa. Andriamanitra manan-karepahasoavana ny amaly fity kaikai ny tsirairay avy. Misy ihany nefa ny vaovao faran'izay ampitaina dia voafidy ho filopananty eo amin'ny AMF ny mpampianatra hira Hery Ramangasalama. Dia miarahaba azy isika amin'izay andraikitra ny mitoko azy izay. Dia izay indray aloha mazombara ny amin'iny lasikira fahenina ambin'ny folo tao avy amin'iny ary an'Andriamanitra lehiany ny voninahitra fiadanana kosa ho amintsika zanany. Dia mampatsiahantsika ihany koa fa misy ny banque alimentaire izay misokatra ho an'ny mila fanampiana sy izay mila izany zany dia hitantsika ao amin'ny salle café ary ireo izay maniry mba hanaterina izany dia raisina ampanandroa. Izay indray ary ny vaovao azo ambara eto amin'ny tafontsika dia horaly herinandro soa eo ambany tanàn'ny tompo ho azy lehiany ny voninahitra. Aorian'izao filazana-bazao dia toy izao zany ny filaran'ny fandraisana fitenenana mandray anjara ny avy eo amin'ny ekipe finance avy eo ny filoha Kajra Belzona ary ampahafantarantsika fa nisy zanaky ny fiangonana izay vita ny fanamasinana ny fanambadiany dia aorian'izay no hiara-batsika azy ireo. Dia mbola mamerina ny fiaravana tratran'ny pentekostatsika mpianakavin'ny fona tompo izay ekipa finance dia toy izao indray ary ny toe-bolan'ny fiangonantsika hatramin'ny 31 mars 2022 Galanatsika 2021 no soratra. Toy izao ary ny offrande marakitra tamin'ny volana janoary 190 €. Mety gadinareo hoe sady nanindra no 190 € tamin'ny volana janoary satria tsy nanao versement zahay raha tsy ny volana février izay hitanareo fa 4452,70. Tamin'ny volana martsa 1950,40. Ny totalin'ny rakitra dia 6593,10. Ny adidy contribution tamin'ny volana janvier 1123, février 2270, ny mars 1730, izay mitotaly 5123. Ny offrande PAE izay neketsika teo amin'ny fivorian'ny mpandray fa ampidirina amin'ny fonctionnement ny fiangonana dia tamin'ny volana janoary
20 euros. Février, 2207,20. Mars, 1263,80. Izay mitotaly 3491. Toy izao ny volaniditra hafa tamin'ny février 220 izay offrande reconnaissance 20 euros, offrande cérémonie 200 euros, ary LDF 1 3500,70. Izay mitotaly 3720,70. Ny recettentsika zany rehefa natao ny totalin'isa rehetra dia 18 927,10 hatramin'ny 31 mars 2022. Ny dépense tamin'ny volana janoary 5109,06, févroary 5511,83 ary martsa 6044,49 izay mitotaly 16665,38. Ny détail an'ny dépense moa zany dia hitatsika io ambany io. Dia rehefa izany ary dia nahazo résultat premier trimestre isika 2261,72. Marihana tompoko fa izao situation zao dia mbola ho amariny ny mpanamarim-bola. Dia misaotra indrindra tompoko, Andriamanitra rery voninahitra. Bonjour à tous. Je vais faire un petit point sur l'avancement des travaux de l'Église. Donc, comme on avait dit en début d'année, on avait pas mal de projets en cours. Donc, concernant les projets en cours, juste un petit point d'avancement. Actuellement, en fait, on est en train de faire des devis comparatifs par rapport au projet qu'on a mené, parce que pour faire valider ça au comité et à l'Assemblée, il faut au minimum de devis par projet. C'est des projets d'investissement d'envergure, donc il y a des architectes aussi qui travaillent avec nous concernant la conformité des travaux qu'on fait. On ne le fait pas un petit peu au hasard, c'est vraiment des travaux qui sont aux normes. En attendant, on ne fait pas rien. Comme vous voyez, ou alors vous voyez rien, mais tant mieux, c'est mieux comme ça. Il y a des travaux d'électricité qui ont été tout refaits ici. Donc tout ce que vous voyez à l'église là, ou que vous ne voyez pas, en fait, tout est aux normes maintenant, on a tout refait. On a refait le tableau électrique, tout a été refait, on a rentré un deuxième compteur, donc on a fait tous les dispatchs en fait, de la puissance, tout ça. Ça a été un gros boulot, félicitations à tous les techniciens de l'église qui ont fait ça. Actuellement, on est en train de faire aussi les rénovations des petites salles à côté. Vous avez sûrement dû voir. Il y a aussi des artistes qui nous ont fait une belle œuvre florale maintenant là dans la cour. Si vous passez, franchement, moi je trouve ça beau. Après, chacun ses goûts. Donc au niveau budget, on n'a pas du tout encore entamé les gros budgets. Comme je vous ai dit, hein, c'est des grosses entreprises en fait, qui vont faire ça. C'est pas nous en direct, donc c'est des travaux aux normes. On a dépensé au 31 mai, depuis le début de l'année, que 1 600 €. Donc il nous restera encore tout ce qu'on a prévu. Juste deux petits points très importants à vous signaler. Au niveau des dépenses, on a eu, on va dire, une surprise, ou voire un oubli en fait, de la part des notaires quand on a acquis l'église. C'était les frais de publicité. C'était les frais de publicité donc liés aux frais de notaire qui s'élèvent à 5 480 €. Donc ça, c'était un dû que l'Église doit payer, donc on l'a payé. Autre point principal aussi qui est très important, donc vous le savez, on n'a pas encore réussi à louer
le F4 jusqu'à présent pour diverses raisons. En tout cas, le premier candidat qui était pressenti, le Secours catholique, et bien, finalement, leur projet a été avorté. Du coup, on a aujourd'hui 2 nouveaux candidats pour l'allocation du F4, donc ça ne serait tardé. Donc, juste pour vous dire que les souscriptions, ça reste toujours d'actualité jusqu'à ce qu'on loue en fait ce F4. Donc, je vous invite à continuer en fait l'effort sur ce point-là. Voilà, si vous avez de toute façon des questions, je suis présent pour vous répondre. Sachez que ça avance et que toute l'Église participe à ça tous les samedis. Avec la chaleur, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, on est toujours là, présent. Merci à vous. On est parti des pièges jaunes. Imaginez-vous, on est parti des pièges jaunes dans une maison, dans une maisonnette, et Dieu a multiplié. C'est juste incroyable. Parce qu'un jeune sans les aînés, on va aller droit au but. Et les aînés sans les jeunes, manquent d'excellence. Deva, Lena, Faïn, Mandam, Oulamtuch, tout le monde, des Malagasy, des Français, tout le monde. Et tout le monde doit avoir sa place. Un projet humainement fou, rêvé il y a 12 ans. Il a fallu démarrer, oser rêver, oser croire, faire ce pas de foi, ce pas dans l'inconnu, juste se mettre en action. Et aujourd'hui, le miracle est là. Rehefa malala amin'ny tompo, faly miarahaba anareo. Araka ny efa hitantsika tamin'ny horonan-tsary sy efa hiantsika teo dia amin'ny alahady ho avy izao 12 jona 2024 no anatanterantsika ny opération graine de moutarde izay efa hitantsika teo. Manentana antsika rehetra hitondra ny tapaka sy namana ny havana ho avy amin'izany fotoana izany. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 ora 10 heures amin'ny fitobo vavahana. Iarahantsika midera sy mankalaza ny tompo noho ny fahasoavana be izay nameny antsika, ary koa hitondrana ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa misoana izay napetrany tamintsika. Amin'ny ray ora kosa dia fiarah-misakafo
misy fandraisana anjara amin'izany fiaraha-misakafo izany dia 8 €, ary mandritra izany fotoana izany dia misy vide grenier. Amin'ny 3 ora tolakandro dia misy gala izay anasantsika izany fotoana rehetra izany dia anasana antsika rehetra, anasana ihany koa ireo fiangonana rahavavy rehetra eto amin'ny Marseille, ny fiangonana rahavavy malagasy ary koa ny fiangonana rahavavy membre ny FPF, Fédération Protestante de France. Tsy adinontsika ny mitondra ny opération pièce jaune izay mbola mitohy, nanomboka 13 taona lasa izay ka hatramin'izao. Ny vola rehetra azontsika amin'izany opération graine de moutarde amin'ny herinandroany izany dia hoentintsika ahafahantsika no enti-manana manamboatra sy manavao ity toerana iangonantsika ity. Ny lohahevitra hoentintsika amin'izany andro izany dia mitoera amin'ny faharetana, mirosoa amin'ny fanantenana. Travailler la persévérance et oser l'espérance. Dia manentana antsika rehetra tonga toboko. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanamariana kely fotsiny rehefa ho avintsika nolotra ny rakitra ilay efa nilazaina teo anatin'ny ilay pochette mangamanga dia arotsantsika ao anatin'ny kitapo menamena izay ho hitantsika manoloana antsika. Ary misy ihany koa izay fanaontsika isan'andro, isan-kalahady, ny kitapo mangamanga izay tazon'ny diakona ety aloha, asiantsika ny rakitra ho atolontsika ho fanamboarana ny trano. Sotra toboko. Manaraka izany, izay tsy kely indrindra fa zava-dehibe ihany koa, dia misy zanantsika atao amin'ny fiangonana izay no amasinina ny fanambadian'izy ireo tany an-tanindrazana. I Samantha sy Rina Rabeasy afaka tonga ihany koa saina ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana hiaraka amin'izy ireo raha sitraka ireo tompoko. Samantha, Rina, ny fianakaviana malala, ampifaliana no iarabanay Tafo, ex-Marseille, ny komity, ny mpiangona rehetra, no ny navitany ny fanamafisana ny fanamasinana ny fanambadianareo tany an-tanindrazana tamin'ny volana Novambra, Oktobra, dia tonga ny fotoana iarabanay anareo. Misy fanomezana kely izay anampy anareo ao an-tokantrano, fahatsiarovana ihany koa izany andro lehibe izany, manan-danja lehibe eo amin'ny fiainanareo. Andriamanitra fitiavana ane eo afovoanareo mandrakariva amin'ny tokantrano, ary izy no lohan'ny fianakaviana, ka dia mirary soa anareo, dia miarahaba hatrany.
amin'ny raha fisaorana zany tsika arak'izay voalaza teo a dia tiano anaovantsika azy raha tsy manantsika tsy maninona aza atao sakana zany ny raha voalahatra no atao amin'izany. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Et Seigneur, merci surtout pour ce jour exceptionnel qui commémore ce jour où ton Esprit Saint est descendu parmi nous. Seigneur, je te remercie parce que nous avons pu partager avec toi. Tu nous as invités à la Sainte Seine. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, merci aussi pour l'Église que tu nous donnes. Merci car on peut pouvoir célébrer. On peut célébrer, on peut te rendre culte, Seigneur, librement. Et ça, c'est par ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, de raviver nos foi tous les jours pour qu'on soit fortifié, pour qu'on tient, Seigneur, dans notre foi. Nous prions pour nos amis, nos proches, nos familles, Seigneur, toutes les personnes qui sont autour de nous, sois avec eux. Bénis-les, Seigneur. Et nous prions aussi pour les malades, ceux qui sont en deuil. Seigneur, toi, Seigneur, c'est consoler les personnes. Toi, c'est donner le courage aux personnes. Donc, Seigneur, sois avec eux. Donne-leur la force et le courage pour surmonter ces choses-là. Seigneur, nous prions aussi pour notre pays, Madagascar. Seigneur, sois avec nos dirigeants, avec nos peuples malgaches, pour qu'ils reviennent vers toi, Seigneur. Et toi, tu vois la pauvreté qu'il y a là-bas et nous remettons ça en prière. Seigneur, pour ce pays d'accueil aussi, aide les dirigeants, Seigneur, donne-leur de sagesse afin de pouvoir bien diriger ce pays qui nous accueille. Seigneur, nous prions aussi pour pour les responsables de notre Église, le pasteur, le bureau et le comité. Seigneur, donne-leur le sagesse et l'union, Seigneur, pour qu'on puisse faire avancer ton Église. À toi seul qu'appartiennent le monde et tout ce qu'il contient. Apprends-nous à nous offrir à toi. Donne-nous un cœur confiant en ton accompagnement pour pouvoir donner de l'argent, du temps, de l'énergie au service de ton évangile. Tu nous as révélé que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers pour ramasser. Et qu'il faut prier le Père pour qu'il nous envoie des serviteurs au chantier. Seigneur, envoie-nous des pasteurs selon ton Église. Soutiens les efforts de chaque assemblée en attendant ton retour glorieux. Et cette prière, nous aimerons faire avec la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amarana ny fotoantsika ry havana izay efa mandroso dia mandroso mino aho fa mbola misy fanampy mbola mitoy adiny ray indray hoy ny fotoam-pavahantsika izay ny falaza teo izay no ela satria etsaka ny zavatra ny fampizarantsika teo ary amin'ny vanim-potoana toy izao dia te handray anjara avokoa ny sekolelady, ny tanora, ny dokotira, isika mianakavy dia misy ndraika anefa izay amin'ny fahalavan'ny fotoam-pavahana. Tsy olana anefa izany satria miarahantsika am-pifaliana tamin'ny tompo izany izay mampiditra antsika ao amin'ilay fifandraisan'ny mahagaga. Araky ny vaovao rety mangy antsika eto ny filompanampy FBMA, pasteur Ranto Falimanana, tsy haiko izy nao io izy io dia miaraba anao zay pasteur, mbô tsy isy te hafatsika izy dia amin'izay. Sao dia misahatra sao dia teny kely pasteur satria ohatra mitsinjoko aty ohatra ny tehiteny izy izay pasteur teny mantsy misy ohatra ny pastoropatie.
tsy hanao toroteny akory. Ry havana malala te hizara amintsika fotsiny fa noho ny fitondran'Andriamanitra dia nivoaka hopitaly Sabina tamin'ny herinandro lasa. Tanak'izay satria raha ny filazan'ny mpitsabo dia mety efa tsisy fanafany intsony dia tokony omaly no nataony fanamasinana ny fanambadian'ny zanakay Jérémie fa noho ny fitondran'Andriamanitra dia no tanterahanao maly tsy ny mariazy any am-piangonana akory fa mariazy civil ary dia feno fankasitrahana an'Andriamanitra izay Sabina izay efa mbola marefo dia marefo nahavariana fa naritra ilehilahy ihany miaraka taminay tany amin'ny mairie sy miara-ny faly kely izay fianakaviana fotsiny dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia fisaorana lehibe ho an'Andriamanitra fa ho antsika rehetra tsy tsaroko mihitsy tamin'ny fiainako hoe iny fa misy olona mitondra sakafo any an-trano satria sady tratra Covid Sabina dia tsy afaka mivoaka mihitsy na zanaka raha tsy afaka alaka ao an-trano dia misaotra n'izay rehetra nanahitra sakafo nahavariana misy tongara nanao sakafo mihitsy dia naraninana izany rehetra any natao anatin'ny fitsapana aza dia mitondra hery mitondra fifaliana dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Soratra. Miaraka hitsangana ry isika andray ny tsodrano dia marina amin'izay dia ny amin'ny tema fahadimy ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitohina ary mahay mampijoro anareo tsy misy tiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra ny fahalebiazana ny fanjakana ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompono isaorana ny Andriamanitra. Bon dimanche à toutes et à tous, joyeuse Pentecôte. Amusez-vous bien avec le Seigneur.